Mivavaka sika ry havana alohan'ny hipetrahanareo. Andriamanitro raha maheno an'izany iray izany izay dia matahotra eo anatrehanao satria tokoa sao ty fotoana an'io ity no azahoanay miaino ny teninao. Jesosy Kristy Tompo, hiteny aminay indray ianao amin'ny alalan'ny teninao mba ho fiainana ho anay, dia mitenena Tompo araka ny fombanao. Azahoanay mandray lesona avy amin'ny teninao. Fa amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ry afa-malala ao amin'ny Tompo, ampitomboina ao aminao any fahasoavana sy ny fiadanana, indrindra ny fahalalana tsara an Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havana izay fampizarantsika amin'ity andro anio ity dia ny filazantsara an Jesosy Kristy araka ny Jaona toko 5 ny andininy 720 ka hatramin'ny andininy 720 no tenin'Andriamanitra izay aoka ivelatra eo anoloantsika ry havako. Jaona toko 5 ny andininy 720 ka hatramin'ny andininy 720. Ary ao anatin'izany ry havana no anatsoahantsika ny loha hevitra hoe mamaly ny faharatsiana ny Tompo. Miatrika vanim-potoana vaovao indray havana ny fiangonana dia ny vanim-potoana ny karemy. Inona moa zany hoe karemy izany? Farafahakeliny indray havana misy hevitra fototra efatra no tinambara ao anatin'izany hoe karemy izany. Ny voalohany dia fanehoana fiombonana alahelo, fahatserovana ny vesatry ny fahotana, fiombonana ny fijalian'ny Tompo, ary fahaefatra mampiseho ny mahampanjaka an Jesosy Kristy Tompo. Reo ry havana no hevitra fototra efatra izay tsy tokony ho adin'ny fiangonana rehefa mibanjina izy izany miaina izany vanim-potoana ny karemy izany. Fa izao tenin'Andriamanitra izao ry havana mitondra inona eo amin'ny fiainanao, mitondra inona eo amin'ny fiainanao izao tenin'Andriamanitra izao, mitondra inona eo amin'ny fiainantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny zava-misy ry havana izay ambara ny tenin'Andriamanitra eto dia izao no hoe misy lehilahy anankiray izay narary nandritra ny 80 taona atao amin'ny farihy Betesda tamin'izany fotoana izany. Dia ity lehilahy ity satria ity farihy ity tamin'izany fotoana izany dia no heverin'ny olona hoe izay olona mandalo sy mitsoboka amin'ny rano dia mahazo fanasitranana. Ity lehilahy ity nefa marary, tsy afaka mihetsika, ary raha vao mba hihetsika azy dia fa olona no tonga eo anoloany. Dia sahirana ao anatin'izany, dia tazan'i Jesosy Kristy izy tamin'izany fotoana izany, dia nanontany azy Jesosy Kristy. Dia rehefa mijery isika ry havana amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia mahita ny amin'ny valikafatra maro samihafa izay mifampiresahan'i Jesosy tamin'ity lehilahy ity, fa anisany ry havana izay valiteny nataon'ilay lehilahy tamin'izany fotoana izany dia valiteny miolakolaka. Fa ny tenin'i Jesosy dia mivantana amin'ny tenin'i Jesosy, mitsangana, mandehana, betao ny fandrianao. Dia nanaiky an'izany ilay lehilahy. Ary rehefa mijery isika ety amin'ny andininy 720 izay tenin'Andriamanitra voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity, dia mahita isika ry havana fa mivantana ny tenin'i Jesosy Kristy. Inona ry havana no afatra fototra aloha tiana ambara sy ampitaina amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao? Mamaly ny faharatsiana ny Tompo ry havana. Hevitra anankiroa no asoana. Ny voalohany, mamaly ny faharatsiana ny Tompo raha tsy mandray ny teny na ny rahan'ny olony ny mino. Raha tsy mandray ny teny na ny rahan'ny olony ny mino.
eo amin'ny andiny ny faefatra ambyroapolo sy ny andiny ny fahadimy ambyroapolo ny andiny ny faefatra ambyroapolo ihany ry havana novakiko amin'ny anaran' Jesosy lazaiko aminareo marina de marina tokoa izay mandreny teny ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina fa tafafila ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Ny tenin'i Jesosy eto ry havana eo amin'ny andinin'ny faefatra ambyroapolo hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa. Any amin'ny dikateny izy io ry havana raha mijery isika ny teny fototra raha jerena ny teny fototra dia ilay tenin'i Jesosy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa ao anatin'ity toko fahadimy ity intelo Jesosy ny mampiasa n'io teny io dia izao ny fomba andikana ny teny fototra azy hoe amen amen. Izany hoe rehefa miteny Jesosy dia tanteraka izay rehetra ambaran'i Jesosy. Mba fantatra moa ny dikany hoe amen. Rehefa mivavaka isika dia faranana amin'ny amen ho tanteraka ane izany rehetra izany. Ka raha miteny Jesosy eto lazaiko aminareo marina de marina tokoa izay nambaran'i Jesosy tsy maintsy ho tanteraka dia anisan'izany ry havana ny tenin'i Jesosy hoe izay mandre ny teniko na hoe izay miaino ny teniko ka mino izay naniraka. Iza moa naniraka an'i Jesosy? Andriamanitra naniraka an'i Jesosy. Izy Andriamanitra tonga nanetry tena. Io ilay antsoina hoe kenozy, ilay fanetretena an'Andriamanitra ka tonga miara-monina sy miara-miaina ao anatin'ny olona raha manaiky izany olona. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo ao anatin'izao tenin'Andriamanitra hoe mamaly ny faharatsiana ny Tompo. Vanim-potoana ny karemy izao tokony andiny tena isika eo anatrehan'Andriamanitra. Mitoetra ve sa tsy mitoetra amin'ny fanompoana, amin'ny fiombonana, amin'ny asa aman-draharaha izay niantson'ny Tompo atsika atao anatin'ny fiangonana. Fa Andriamanitra dia nanetry tena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka ny teny hoe izay mandre ny teny ka mino izay naniraka no mana fiainana mandrakizay. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao tokoa no andeha hiverenana indray ao amin'ny Jesosy Kristy, ilay fototry ny fiainantsika, ilay fototry ny fahavelomantsika. Fa raha vao miala eo anatrehan'Andriamanitra ny olona dia fahafatesana sy fahampitehana izany miandry ny fiainany. Ary zay ilay toetra n'Andriamanitra izay mamaly ny faharatsiana. Satria ny olona dia teraka amin'ny faharatsiana rehefa tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra ny olona dia hiatra aminy ny fahatezeran'Andriamanitra. Izany akery havana nahatonga ny faharavana tao Sodoma sy Gomora tamin'izany fotoana izany satria tsy nanaiky ny olona. Efa niezaka ihany ny mpanompon'Andriamanitra, niezaka ihany Abrahama niady varotra teo anatrehan'Andriamanitra. Raha misy olona 50 ve horavanao ny tanàna dia niena dia mbola niady varotra ihany. Raha misy olona 5 horavanao ve ny tanàna? Raha misy olona 70 horavanao ve ny tanàna? Raha misy olona 20 horavanao ve ny tanàna? Raha misy olona 10 horavanao ve ny tanàna? Raha mbola misy olo marina ho izy ny Tompo dia tsy handrava ny tanàna. Saingy izao matoa Andriamanitra nanapa-kevitra nandrava ny Sodoma sy Gomora dia tsy mety hiala amin'ny faharatsiana izy. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, ianao ihany koa amin'ity andro anio ety mba hahatonga ny Tompo tsy hamaly ny faharatsiana aminao dia ndeha hiezaka eo anatrehan'Andriamanitra hiala amin'ny faharatsiana ka hanovo hery ao amin'Andriamanitra. Dia ilay fanahy masina izay efa nomena antsika ry havana koa meteza avaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izay ry havana ny tapany voalohany. Fa hiditra isika amin'ny tapany faharoa. Mamaly ny faharatsiana ny Tompo ny faharoa raha tsy mino ny fisian'ny fitsanganany tena amin'ny maty ny olona. Eo amin'ny andininy faha-enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha-sivy amby roapolo dia ahitantsika ry havana izany tenin'Andriamanitra izany. Fa andeha hovakintsika manokana ny andininy faha-sivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hivoaka izy izay nanao tsara
dia ho any amin'ny fitsanganana ho amin'ny fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Amen. Mizara roa tsara ry havana ny lalana izay izoran'ny olona. Rehefa manao ny tsara izy dia mijinja n'izany fahatsarana izany, fa rehefa manao ny ratsy izy dia mijinja izany faharatsiana izany. Rehefa malala ao amin'ny tompo ao anatin'izany no hieritreretatsika mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra, ary izany no mahatonga ireo mpanoratra isan-karazany. Raha amin'ireny ry havana ny mpanoratra anankiray antsoina hoe Gabriel Navon, dia izao no lazainy hoe tsy misy olona melo-batana fa ny melo-bava no meloka. Tsy misy olona melo-batana fa ny melo-bava no meloka. Ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe ny atao no miverina no ahitantsika an'izany. Ry hava malala ao amin'ny tompo. Arak'izany zany izao tenin'Andriamanitra izao mamaly ny faharatsiana ny tompo. Raha tsy mino ny fisian'ny fitsanganany tena amin'ny maty ny olona. Ady hevitra mantsy ry havana tamin'izany fotoana izany, ny amin'ny hoe misy tokoa ve izany fitsanganany tena maty izany. Asodika angano ihany ry Paoly apôstôly no ambaranao aminay. Zany ny ady hevitra izay nataon'ny olona. Ary raliana ianao ry havana rehefa tonga any an-trano dia ivereny vakina ny Korintianina voalohany toko 5:20, manomboka amin'ny 9 voalohany ka hatramin'ny 9:20 dia ho hitanao mipetra-kevitra maro samihafa izay anambarany Paoly apôstôly ny amin'izany endriky ny fitsanganany tena amin'ny maty izany. Fa tsy manaiky an'izany ny olona ry havana, tsy resy lahatra amin'izany ny olona. Ary izany ry havana no mahatonga ny fiangonana ao anatin'izao vanim-potoana ny karemy izao isika. Mahatsiaro ny amin'ny vesatry ny fahotana. Inona ny zavatra natao izay nampalahelo an'Andriamanitra vanim-potoana izao, izay iverenana indray eo anatrehan'Andriamanitra, miaiky ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra, satria ny ota no tambon'ny fahafatesana. Arak'izany zany dia izao hoe mbola tsy tara raha mity andro anio ety isika no mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Misy voambolana ry havana antsoina hoe metanoia no ilazana n'izany fibebahana izany. Miverina eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mitodika tany ianao dia miverina mitodika makaty. Miova tanteraka ny fomba fiainana, fitondran-tena eo anatrehan'Andriamanitra. Ry hava malala ao amin'ny tompo, mampisaintsaina ny hira izay niarahantsika ny hira teo. Sao ity no toriteny farany. Tsy misy mahafantatra ny andro ry havana, fa jereo angeny fomba fijerin'ny mpanoratra rehefa manoratra ny soratra masina. Ny ray andro toy ny arivo taona eo anatrehan'izy, eo anatrehan'ny tompo. Dia mba ataovy ny calcul eo anatrehan'Andriamanitra zany, mbola vao andro faharoa izao, mbola tsy tara ianao, satria 2022 isika. Mbola tsy tara, mila mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ao anatin'izao vanim-potoana ny karemy izao, satria Jesosy Kristy mihitsy no efa nitsangana tamin'ny maty, ary Jesosy Kristy no santatra izay efa nodimandry. Ry hava malala ao amin'ny tompo, mamaly ny faharatsiana ny tompo, mamaly ny faharatsiana ny tompo. Ao anatin'izany no iverenantsika eo anatrehan'Andriamanitra, satria afaka miasa amin'ny fomba maro samihafa Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ka tonga antsika ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny fanompoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Jesosy rehefa miteny dia tanteraka, Jesosy rehefa miteny dia tsotra fohy mazava, ary rehefa miteny eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa zany isika dia atao mazava tsara izay tiana ho resahana eo anatrehan'Andriamanitra. Manana hafatra anankiroa ry havana nambara tamin'ny anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Mamaly ny faharatsiana ny tompo raha tsy mandray ny teny nanirahan'ny olony ny mino, ary ny faharoa
mamaly ny faharatsiana ny tompo raha tsy mino ny fisanganany tena amin'ny maty ny olona dia ho an'Andriamanitra irereny ny voninahitra. Amen.